d'adresser nos remerciements. Merci à vous, Monsieur la Présidence, d'avoir voulu assurer le bon fonctionnement de cet établissement. Nous reflète l'envie de bien travailler. Merci de m'avoir oublié de citer. Permettez-moi maintenant d'adresser à l'emploi. Et pour toutes les amis, merci à tous. Merci. Ndematu, Directeur Général de la Technique et Ramatu, Secrétaire Général de l'Université privée de Madagascar, Ganado, Papana Kaspana Rarieta, Ganado, Siret. Nami Soandonizo, Kana Tapuana Tikamat B, Raita Ideto. Vastu Pririan ini Chula Batariau. Kana capatum patam zao dia famana amin'ny fomba manetiketika ireto andiany ireto amina zao nisy ireo tsy niasa irery izy ireo na namboy nanome tsara indrindra avy aminy dia to zany ianareo ray aman-dreny ianareo tao amin'ny fanjakana ary anareo mpiara-mondaty koa eny efanareo isoranareo fiainanareo tompoko sitaka tanteraka misy meta tsy atonona ny toetrandro ankehitriny misy ny fiovoany ateraka ny fanatoko na ny fifandraisana noho izany toy izy ny fianarana fambola be kety ihany koa zao fianatsika zao mba anytanana anareo mba andraisana anjara amin'izany maolo-pirenena izany dia tokony anatona amin'ny fototany tokony andraiky ny fototany andray fitirenena daholo mila quatrième-année amin'izay spitsa ho tenenareo zany na amin'ny teny gasy io sy firavavony ka dia manentana antsika zany hitokany mamy ao anatondra izay lahateny izay dia tokoa voninahitra izao lanonana izao izay tena isao antsika era-tsaina azy ireo mpividy amin'izao fotoana amin'ny ny fanomanana ny fifidianana izao dia tsy namelantsika ho kamboty izy ireo fa dia tonga na Israel andriamatoa directeur rehetra dia tonga amin'izao fotoana izao tsika rehetra manoloana zao fotoana zao topilasy tompivavy satran'izao fotoana zao dia izahay aty amin'ny région zany misolo-pianaza dia tonga iny teranay zany apay aza venavenaina niezaka nataony ireo ray aman-drenitsika fanosoa ahita vokatsoa amin'izay zavatra nanosehana anareo zay. Tamin'ny filière 3 rakotra manana sitraka hery izo antsona fiara zany araka ny filarana moninoty en filière 3 larana fadimy tinay Jennifer Précieuse ireo zany izy dimy asangany tao amin'ny filière 3 rehefa vita ny fankanasana dia afaka mahazo toera inazo ny lalana faharoa Tsanganako Denise Florida ifahatelo manaraka azy Poto Zoura Martina
Inazonana efatra tao amin'ny filière gestion et management rakoto Armino Edme Sahara. Antsoina fahadimy Mohamed Abdallah Abdul Karim. Gestion et management tamin'ny promotion raitra fakasary betibety izy ireo. Rehefa vita zany a dia mahazo mantakorana anareo a mankasitraka anao Andriamatoa PDS commune Mahajanga voalohany. Dia izay zany a ary misaotra indrindra anao Andriamatoa teknika ary ny fiofanana arak'asa. Dia vita zany a ny fizarana ny mari-pahaizana ho an'ireo promotion major de promotion. Être en ce jour mémorable. Je remercie aussi tous les enseignants de l'UQIM, Madame, à vous qui êtes ici maintenant, et merci, grand merci. Je remercie l'Université de Madagascar et tous les profs qui y travaillent. Je remercie. Merci. Nous avons Manaraka, saïvana mivadika ao amin'ny filière gestion et management tsika zao a. Tout d'abord, je voudrais remercier Dieu Tout-Puissant qui vous a donné de la santé et de la force. Ensuite, les corps enseignants et à tous les prix. Et enfin, à mes familles et surtout honorable assistance. Merci. Mahina fa izy a no nazonana voalohany ato amin'ny filière gestion et management. Antsoina manaraka Rahilina Mbinina Fidèle Johnson. La refaefa Tout d'abord, je remercie Dieu pour tout le soutien qu'il m'a donné tout le long de mes études, le développement de notre pays, mais également un bon exemple au niveau du monde professionnel, l'envie à le prix. Je tiens à remercier C'est pour cela que Monsieur le Président de l'UQIM est ici présent, qui me soutient. Grand merci à vous tous. Tanatin'ireo sangany ireo rehefa dia nisy ny mbola sangany zany hoe sangany mbola ambony sangany zany a ka izy rehetra atsotsika hoe major de promotion. Araka ny mahazatra moa dia misy ny fanilo na ny fanion izy tika izay anankiray ihany izy tia ka ity le fanion ity zany a dia izay major de promotion no hitondra azy mody ao mariky ny major de promotion azy. Ka ny major de promotion dia izay nahazo ny noty ambony indrindra tamin'ireo voalohany isaky ny filière. Zany hoe nisy ny voalohany tao amin'ny commerce et marketing, nisy ny voalohany tao amin'ny filière droit ary nisy ny voalohany tao amin'ny filière gestion et management. Ka izay nahazo loty ambony indrindra tamin'ireo anankitelo ireo no voasalotra ho major de promotion. Atombontsika avy amin'ny zandriny hatrany izy ity ka ny raitra zany no atsotsika voalohany ary dia
Manangam-paharazana indray an'Andriamatoa présidentan'ny misy moa zany ny fanehoan'ny promotion raitra izay ho atolotra azy ary misy ihany koa ny fahatsiarovana mampatsiarovana avy aty amin'ny université privée de Madagascar. Ny major de promotion zany tao amin'ny promotion raitra dia lasan'ny filière gestion et management ka tiana Sébastien Tamin'ny examen final, amin'ny soutenance dia nahazo 17,64 sur 20. Tena manfeo azy. Ary mbola misy ny fanomezana ihany koa izay avy aty amin'ny prime. Ny mpakasary kosa dia angaviana aka sary avy ny photo de souvenir. Ary dia mbola mijanona eo hatrany ianao fa maka toerana mikisaka kely fotsiny fa andray ny zokiny indray sika zao dia ny promotion mendrika toy izay ataon'ny filière. Izy indray dia nahazo moyenne zany hoe rehefa vita ny moyenne tamin'ny examen final nampiana ny soutenance de mémoire dia nahazo moyenne générale 18,43. Ka dia atao zany ny fakana sary anareo mianada. Eny ary vita zay ny fakana sary mahazo mipetraka ianareo. Mbola tafiditra ao anatin'ity tapaka. Question basse. Niezaka nataony nahazoana zay major de promotion tao amin'ny master one. Niezaka natao moa dia maro ihany fa misaotra ny mpampianatra tokoa ireo mantsy nanome fahaizana. Dia manaraka izany amin'ny prime ihany koa dia mpianatra dia irana manao visite. Indrindra any amin'ny tribunal sy any amin'ny cour d'appel ary misy fotoana ary any amin'ny cour suprême mihitsy ka misaotra ny mpampianatra nanakavy. Ahoana ny fahitanao ny fampianarana ao amin'ny prime? Fampianarana amin'ny prime aloha dia tsara satria tena ilay fahaizana mpampianatra mihitsy no ampitana amin'ny mpianatra. Ah, je la fiz! Alefa? Ny fomba natao nahazoana ny fomba natao nahazoana an'ilay major nianatra nanao recherche niezaka amin'izay rehetra natao ao nomeny mpampianatra dia manao document mitady document koa zany mba hamelona ny formation azo. Zay. Fahitanao ny fomba fampianaranao amin'ny prime? Ny fahitako ny fampianarana amin'ny prime aloha dia efa zatra raha daholo ny mpampianatra dia moa ara-dalàna ara-panjakana tsara ny diplôme mivoaka ao. Dia apakah pentingnya? Benar, Mas, ya, nah, foto.
Keva izy. Androany moa zany ny famoahana ny promotion zay promotion anankiroa mivoaka teto anivon'ny Université privée de Madagascar eto Mahajanga. Ka ny promotion voalohany dia ny promotion raitra zay nahitana ireo mpianatra nandray ny mari-pahaizana licence tao aorianan'ny telo taona nahavitan'izy ireo ny fianarana. Ary ny promotion faharoa kosa dia ny promotion mendrika zay nandray ny diplôme master 1 zay azon'izy ireo tao aorianan'ny efa taona nianarana tato amin'ny UPRIM. Filière telo samihafa no nandraisan'ireto mpianatra ireto izany mari-pahaizana izany dia ny gestion et management, ny commerce et marketing ary ny filière droit. Zany hoe ao anatin'ireo le filière anankitelo samihafa ireo zany dia avy hatrany le mpianatra indrindrindrindra moa zany ny ao amin'ny zay nahazo ny mari-pahaizana master 1 dia izay koa moa zany no farany eto anivon'ny Université privée de Madagascar aloha hatramin'izao dia afaka miditra avy hatrany ireo mpianatra eny amin'ny sehatry ny asa. Ary indrindrindrindra moa zany ny diplôme zay avoakan'ny Université privée de Madagascar dia ara-dalàna ara-panjakana ary reconnu amin'ny fonction publique ka ireo mpianatra zany dia afaka mandray anjara amin'ny concours administrative isan-karazany. Ary ireo mpianatra zay nahazo ny diplôme de licence kosa dia afaka manohy fianarana izy ireo ao amin'ny 4e année mba azahoan'izy ireo diplôme master 1 indray, na ihany koa izy ireo afaka miditra avy hatrany eny amin'ny sehatry ny asa satria 3 ans zany eto amin'ny UPRIM efa afaka mandray tsara ny andraikiny eny anivon'ny orinasa isan-karazany. Tsara zany manamarika fa ireto mpianatra androany reto dia 100 no isan'izy ireo. Ary amin'ny volana ambony zany hoe amin'ny volana Mai zany ny Université privée de Madagascar dia mandraindray an'ireo mpianatra zay hiditra 4e année. Zany hoe tiana ihany koa zany mampafantatra antsika rehetra fa ny 4e année ato amin'ny Université privée de Madagascar dia mety ihany koa na dia ho an'ireo olona zay efa eny amin'ny sehatry ny asa satria ny 4e année eto anivon'ny UPRIM zany dia nezahana hoe amin'ny ora tsy fiasana no anaovana ny fianarana ty ampianarana ary misy zany support maimaimpona zay zarain'ny UPRIM ho an'ny mpianatra 4e année mba hanampy azy ireo amin'ny fianarany na dia any amin'ny toeram-piasana ary izy ireo. Ka noho izany dia manentana antsika rehetra zany zay mbola maniry ny ampitombo diplôme nefa ihany koa efa miditra amin'ny sehatry ny asa mba ho hiditra eto amin'ny Université privée de Madagascar. Tsetsatsiaritra ihany koa no ilazana efa ny Université privée de Madagascar tamin'ny concours magistrat farany teo tao amin'ny UNMG dia natafiditra mpianatra ny UPRIM ary zay anisan'ny tena reharehan'ny UPRIM mihitsy satria raha 10,000 ny candidat manerana ny Madagascar dia 430 fotsiny no raisina ho magistrat dia anisan'izany ny Université privée de Madagascar anisan'ny natafiditra mpianatra. Ka izay zany no etsotsika no etsonay an'ireo olona rehetra zay mbola maniry ny andrato fianarana eto anivon'ny UPRIM efa misokatra ny fisoratana anarana amin'izao fotoana izao.